fideranganao iray noho ny fombanao hatrizay tarigesa iainganay izabo tokoa izahay fa mao Jesosy tompo soa manipangasitrana tokoa fahasoavanao ny tompo nangatoizao anay mpanompo navitana ireo asa sy zava-maro no timasa tarigesa iainganay izabo tokoa izahay fa mao Jesosy tompo soa manipangasitrana tokoa Miarabantsika rehetra tanora zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy amin'izao fahafolo taona izao ary voalohan-teniko dia miala tsiny aloha raha ohatra ka mety fangaro ny zavatra lazaiko ny amin'ny fiteny zany satria efa 30 taona no niala tany Madagasikara ary tsy de miteny gasy matetika kanefa dia hiezaka ihany anao zay azo atao. Teny voalohany zay ampitaiko dia ny fisaorana ny mpitantana ny amin'ny ity zanaky ny filazantsara fiangonana Luterana Malagasy ity zay nanome anjara nanolotra hoe handray anjara amin'ity fankalazana ny fahafolo taona ity ary dia anjarako zany no mitarika ny manokatra mafimafy ihany zany manokatra ny fotoana zany kanefa dia ampanetretena tokoa no andraisana izany. Izaho moa dia pastora Mamy Jocelyn Ranaivoson zay miasa ty amin'ny fiangonana Luterana ty Amerika. Efa ela ihany aho niala tany Madagasikara araka ny lazaiko teo. Ny ahafantarany maro aho dia dokotera Mamy zay nanokatra ny tobo fahasalamana ny Salfa ny Luterana toeram-pitsaboana tao Ivory Avaratra Ivory Atsimo Fianaratsoa. Efa hôpitaly lehibe izy ao. Fa raha tamin'izao nanokatra azy tamin'ny 1989 dia mpiasa 3-4-5 zay ny tao nanokatra azy. Marary 5 niraisinay anatin'ny ray andro
dia lany ny andro satria mbola nampianarina daholo ny mpiasa ny fandraisana ny marary zao ny atao mandra-pahavoaka ny marary anankiray. Saoran'Andriamanitra fa dia azo ny asa ary dia mbola mitohy ka dia avy eo moa dia nalefa ny fiangonana Luterana malagasy ho misionera tany Papua-New-Guinée zahay ny taona 2010 ary dia niasa tany. Dia rehefa avy eo dia lasa pastora indray izy. Ka ny fiainako manontolo zany dia 50 taona aho laika ary 10 taona zao na pastora. Tiako lazaina fotsiny amin'ilay hoe laika matetika zany dia hoe ny filazan'olona dia hoe tanora, nanambady dia hoe tanora, dokotera zany manambady, andeha misionera dia hoe tanora. Dia ozy hoe 30 taona no andehanao asa misionera dia nisy nilaza hoe tanora loatra izy mba olona efa manana experience no alefa olona efa lehibe, olona efa niaina. Dia ozy aho mantsy tompony andraikitra hoe firy taona moa Jesosy no nanomboka niasa ny 30 taona ka dia teo zany dia nijanona. Tsisy resaka intsony iny. Ny tiako lazaina zay hoe mahatanora zay dia zao manana zafikely anaky 3 zahay dia hoe tanora dia efa manana zafa. Viana ihany ty resaka tanora ty vao hijanona. Fa isika tanora. Zaho zany dia mbola tafiditra amin'izay nefa tsy tokony ho intsony fa ny tiako lazaina dia hoe isika tanora dia tsy hoe ny hoavin'ny fiangonana fotsiny na ny hoavin'ny firenena fotsiny fa tena mandray anjara ao amin'izany fiangonana izany. Zay ny zavatra anankiray voalohany tiako zaraina amintsika. Ny faharoa zany dia ny hoe ity dia ny audiensiko zany dia ny ianareo Luterana. Dia tsara ihany ny mahafantatra antsika hoe inona moa zany Luterana zany. Raha aty Amerika zao manontany ny ankizy tanora nahoana ianao ny Luterana? Papanay sy mamanay, dadabenay, bebenay Luterana. Zay no avarina. Io ny fiangonan'andrazanay, io faonanay. Fa mba tokony misy zavatra fantatsika kosa aloha amin'ny maha Luterana antsika. Ka everiko fa afaka manao zavatra introduction kely amin'izay aho. Fa zao isika aloha dia kristiana. Zay ny zavatra voalohany zay. Isika kristiana, Jesosy Kristy no maty amin'ny hazo fijaliana, nahatonga antsika famonjentsika avy amin'Andriamanitra izany. Ka izay ny maha kristiana antsika, mpanaradian Jesosy tsika. Isika ny manaradian Jesosy ao amin'ny fiangonana Luterana. Fiangonana Luterana rery ve no azon'ny olona anarahana izao? Tsy tompoko. Andriamanitra miasa amin'izao rehetra zao. Fa isika atao amin'ny Luterana dia atsika no beaziny Andriamanitra hanaradia azy amin'ny alalan'ity fiangonana ity. Zavatra fito no tiako mba ho fantatrareo zany zavatra. Zaho moa dia olona pragmatika, olona mametraka zavatra azoko antoka mora tadidiana. Hoe Luterana, zavatra fito latsinainy ka hatramin'ny alahady. Ny voalohany, inona ny vocabulaire antsika Luterana? Fampiasantsika matetika amin'ny Baiboly io. Luterana, aty amin'ny teny anglisy moa dia grace. Grace. Na hoe ny fahasoavan'Andriamanitra. Zay ny zavatra lehibe, ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia ny zavatra faharoa dia hoe means of grace. Inona ireo fahasoavan'Andriamanitra ireo? Manao hoana ny fisehoan'izany amintsika. Ka aleo aloha hanomboka amin'izay aho zany amin'ny hoe zay fahasoavan'Andriamanitra izay. Izaho tsy hiteny hoe iza Lutera satria mino aho fantatrareo zany. Fa ny maha Luterana antsika zany dia tokony hatsarovatsika hoe ny famonjena antsika dia avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Fahasoavan'Andriamanitra no namonjena anareo. Ny fahasoavana io dia zavatra fanomezana io. Tsy hoe tsika tsara mahafinaritra, olona tsara fanahy, olona tsara fitondran-tena. No, tsy izay. Fa io fahasoavana io dia na dia tsy mendrika azy tsika dia nomen'Andriamanitra antsika io.
Zay zavatra tiako hazavaina voalohany. Voalohany zay, zavatra fito io. Dia ny faharoa dia ny hoe misy ten'Andriamanitra zany zay tokony ho fantatsika tsara kristianantsika. Betsaka eo. Ny anankiray amin'ireo amin'ny maha-Luterana zay resako an'io dia Efesiana toko faharoa andininy fahavalo. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natao izao antsika. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Zay zany tokony ho tadiditsika par cœur zay. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no namonjena anareo amin'ny finoana. Tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Finoana. Inona koa moa ilay hoe finoana? Ny finoana dia fahatokisana an'Andriamanitra. Asany fanahy masina io, fanomezana io. Ny finoana dia mino ny asa famonjena vitan'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana. Zay no atao hoe finoana. Tsy miovaova zany. Fa ny hoe manam-pinoana, be finoana, kely finoana, indray dia resaka fifandraisanao angamba iny. Fa raha amin'ny finoantsika zay tokony ho tsarovantsika mandrakariva, dia izay asa lehibe nataon'Andriamanitra famonjenantsika izay teo amin'ny hazo fijaliana. Ahoana ary ny fisehon'izany fahasoavan'Andriamanitra zany? Ao amin'ny fiangonantsika zany. Zay zany zavatra faharoa. Ny fisehony io dia tsotra. Hitantsika zany fahasoavan'Andriamanitra rehefa manao batisa, ny sakramenta, ny batisa sy ny fandraisana fanasany tompo. Dia ny fitoriana ny ten'Andriamanitra. Ao amin'ireo zavatra telo ireo zany no anehoan'Andriamanitra atsika, ny famelan-keloka atsika, ampatsirovin'Andriamanitra atsika, ny firaisana aminy, ny fanomezana toky atsika fa itsika dia zanak'Andriamanitra. Angamba tsy hiditra amin'ny hoe inona no atao hoe sakramenta fa lasa lesona ho an'ny mpanao confirmation zany. Fa ny idirako amin'ny zavatra fahatelo dia ny hoe ny voalohany ny fahasoavan'Andriamanitra no namonjena antsika. Faharoa, inona ireo fahasoavan'Andriamanitra ireo dia amin'ny alalan'ny fitoriana amin'ny filazantsara, ny batisa sy ny fandraisana fanasana tompo. Ny fahatelo dia ny baibolitsika io. Amintsika Luterana zany inona ny ataontsika, inona io baibolo? Baibolo dia ten'Andriamanitra, misy lalàna ary misy filazantsara. Ny lalàna ao dia mampiseho ny fampanota isika, ary ny filazantsara ao dia mampiseho fa misy mpanavitra antsika ao dia Jesosy Kristy. Fahaefatra dia sady tsika kristiana zany sady mpanota isika ary koa masina miaraka. Amin'ny maha masina atsika satria voavidin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana teo amin'ny ranontsika. Mpanota isika satria dia nateraka tao amin'ny ota. Ka dia io zany raha misy olona fantatrao zao, olona fantatrao azonao antoka tsara. Ndray andro izy fantatrao koa ny tantarany dia aza manenjika an'iny olona iny ianao, mivavaha ianao, mivavaha ho azy ianao mba tsy ho voan'izany koa ianao. Satria zay maha mpanota antsika olombelona. Mila mivavaka tsika, mila ny firaisana amin'Andriamanitra isan'andro. Mbola hiverina amin'izay rehefa avy eo. Ny zavatra fahadimy zany dia ny hoe ny fahafahantsika. Fahafahantsika mitorina an'Andriamanitra amin'ny filazantsara, ny fahafahantsika amin'ny fahotana noho ny hazo fijaliana. Ny fahaenina dia ny tsika rehetra dia samy natao hitory an'ity filazantsara ity. Tsy ny pastora ihany, tsy ny mpiandry ihany, fa itsika rehetra na lehilahy na vehivavy, na tanora, na antitra, na kely dia afaka mizara izany fahasoavan'Andriamanitra. Ary ny fahafito farany dia tsotra ihany, ny hazo fijaliana. Ny hevitr'Andriamanitra momba ny hazo fijaliana, ny theology of the cross. Gaga aho raha nahita ny programa fa ny hazo fijaliana rery ihany ny teolojianay, zay noho ny zay dia flemme folo taona
tena zava-dehibe zay teolojia zay manahoana ny hevitran'Andriamanitra ny amin'ny fijaliana matetika sika rehefa misy zavatra fijaliana maro zay nafoin'Andriamanitra matony tranga zao zavatra zao dia tsarovy ao anatin'ny ady zay mahazo anao ao anatin'ny fahalemenao ao anatin'ny maha osanao ao anatin'ny fijalianao ao mieritreritrana fahadinon'Andriamanitra eo tsisy fanantenana tsony eo aminao amin'ny aizina tanteraka tsarovy fa eo Jesosy miaraka aminao satria efa nandalovany zany tao amin'ny hazo fijaliana izy ary ity ny zava-dehibe Andriamanitra no mahita antsika fa tsy isika no nahita an'Andriamanitra reo zany zavatra fito zay tokony ho tsarovantsika amin'ny mahaloteranantsika dia mba manako lazaina anao raha misy manontany anao ino mahaloterananareo ty dia mba afaka milaza reo anao reo zavatra fito reo raha tsy lazany io afa-tsy ny hazo fijaliana anao dia efa tena zava-dehibe koa zay ka dia tsarovy tsara reo zavatra fito reo ny voalohany dia ny fahasoavan'Andriamanitra ny Grèce ny means of grace na hoe ny fisehoan'ireo fahasoavan'Andriamanitra reo ny baiboly dia lalàna sy filazantsara isika olombelona dia sady mpanota no masina miaraka natrehan'Andriamanitra no ny fahasoavan'Andriamanitra ny fahadimy dia ny fahafahantsika ny freedom free azahoantsika mitoro ten'Andriamanitra azahoantsika koa mialo amin'ny ao anatiny sy ny fahotana ny fahenina dia itsika rehetra dia afaka mitoro ny filazantsara satria olona vita batisa ny fahafito farany dia teolojia ny hazo fijaliana eo zay angamba ny introduction kely tiako torina amintsika na dia efa lava ihany aza fa mahafinaritra mihitsy ity ten'Andriamanitra zay ho zaraina amintsika amin'izao fahafolo taonany zany dia ny ao amin'ny Hebreo 10 tena zava-dehibe ny teny moa zany dia ny faha-efatra amby roapolo zany faneva hoe aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara aoka isika ifampidinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara rehefa misy ten'Andriamanitra tahaka tony ary be da be izy ao amin'ny programa zany mijery ny programa dia mahita maro mialoha fantatsika mialoha zany araka ny lazaiko amin'ny fiangonana ty ny mpiangona ameko anareo izy alohan'ny lahady ny ten'Andriamanitra zay hotoriana amin'ny lahady ka dia vakio mialoha any an-trano dia eritrereto ao inona no ten'Andriamanitra manitona ny sainao ao inona no na phrase zany na fehezanteny zany na teny dia lokoina tsipio zay fomba fanaonao dia ampiasao ny sainao mandinidinika an'iny mialoha ny andrenesanao ny fampianarana na ny toriteny ka ity Hebreo 10 ity zao dia toko 10 andininy faha-efatra amby roapolo ny teny faneva fa tokony ho vakitsika rehetra io Hebreo toko 10 be da be ny zavatra mahafinaritra zava-dehibe ao misy andininy 7:30 10 minitra io dia vitanao vakiana fa dia mampirisika atsika zany hamaky an'io teny io ary ny zavatra raha izaho zao no mamaky an'io dia mahita hoe manana mpisorona be isika aoka isika hanatina amin'ny fo marina amin'ny fahatokena amin'ny fo madio noho ny famonjena ny asan'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana aoka ho azontsika mafy ny fanekena aoka isika ifampidinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara aza mahafoy ny fiarahantsika miangona isika tsy mba naman'izay mihemotra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy reo zany dia vita loko tsara reo dia mandinidinika an'io zany dia eritreretiko ao io dia rehefa tonga ny fampianarana dia tianao hitanao any zay zavatra mety aminao amin'io ten'Andriamanitra io zavatra anankiray koa mahaloteranantsika angamba alohan'ny hidirako amin'ny
am tena amty lohahevitra androany ty dia ny hoe Lutera dia mampianatra antsika ny hoe hatsiaro satria ny azy io le batisa io ny zava-dehibe io. Tsika vita batisa. Rehefa vita batisa mantsy ianao dia lasa zanak'Andriamanitra. Dia io nefa mila tsarovanao isan'andro vita batisa. Isa maraina anao vao mifoha. Aza atao miletika masoandro vao hiteny an'izay ianao na hadinao ndray ihany fa amin'ny fotoana izay atsarovanao azy. Aty Amerika zao misy milaza hoe ny rehefa misasa aho dia mahatsiaro dia eo ny manao marika hariky ny fijaliana eo amin'ny handroko eo. Ny andray vao mifoha aho dia mipetraka dia mamaritra izaho dia vita batisa. Izaho zanak'Andriamanitra. Izaho dia voavela heloka. Jesosy io hampy eo amin'ity androany io ty. Miarova ahy amin'izay rehetra ataoko anio. Zay dia ampy. Zay le fahatsiarovana. Satana manko indraindray mampiditra sainao anao hoe ianao ny olo zao amin'izao anao. Tadidiko anao zao. Fantatro vao mifoha anao dia zay no ataonao. Vita batisa aho, zanak'Andriamanitra aho, voavela heloka aho. Matoa anao omeny Jesosy andro vaovao, maraina, tsy ritra ny famindrampon'Andriamanitra, vaovao isa maraina zany. Araky ny fitomaniana toko fahatelo, dia ny 4 Ka hiditra amin'izay zany amin'ity hoe ny fanompom-pivavahana ampitain-davitra tarafina amin'ny Hebreo toko 10:20. Tonga ao an-tsaiko zany dia hoe ampitain-davitra zany ohatra ny teknôlôjia angamba ny resaka eto hoy aho. Fampitan-davitra. Inona nefa io fampitan-davitra io? Inona le Matio? Inona le Hebreo toko 10 azafady? Inona le Hebreo toko 7:20? Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona. Zay ny zava-dehibe ao. Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona. Io zany tarafina amin'izay ny hoe amin'ny fampitain-davitra. Ahoana moa zany hoe mahafoy fiarahantsika miangona zany, aza mahafoy ny fiarahantsika miangona. Any zany mandeha ny eritreritro hoe nahoana moa isika no lazaina hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona. Fitoam-pivavahana zay ataotsika. Dia zay zany nitondrako ny resaka aloha satria le aza mahafoy ny fiarahantsika miangona aloha. Zay ny tokony hazavaina tsara. Hoe inona moa zany hoe mahatonga ny amin'ny Hebreo milaza hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona satria maninona tsika rehefa miangona. Ka zay ny zavatra tiako isarina ny saintsika voalohany zany, aza mahafoy ny fiarahantsika miangona. Rehefa miangona tsika dia manao fanompom-pivavahana. Na mivatana zany, na ampitain-davitra izany. Nahoana moa tsika ny miara-mivavaka? Eo angamba ny fanontaniana lehibe. Nahoana tsika ny miara-mivavaka? Nahoana isika ny manao fanompom-pivavahana? Tsotra ny valiny zany. Satria mahatsiaro an Jesosy isan'andro tsika no ny asa famonjeny vita teo amin'ny hazo fijaliana. Zay ny zavatra anankiray zay antony ivavahantsika eo. Mifankahery koa isika sy mifanamboatra na mifampirisika ifankatia sy hanao asa soa. Ary mba haharitra hatramin'ny farany. Reo mahatonga antsika hivavaka reo. Zay no mahafiangonana antsika. Zay no mahazanak'Andriamanitra antsika. Ary zay no mahavoafidy antsika. Inona ary zany no ataontsika isaky ny mivavaka io kay? Ataoko fa samy manana. Nahoana antsika no mivavaka? Samy manana ny valiny amin'izany tsika rehetrarehetra. Na dia samy hafa aza ny valiny, ataoko mino fa manana zany tsika. Ohatrany milaza hoe miara-mivavaka sika satria ny alahady satria zay no mahafiangonana antsika.
zay ve misy ny sasany indray milaza hoe ny tanora ohatra na ny zandrizandrina mivavaka anay satria ny ray aman-drenay mivavaka dia mitondra anay eto. Misy koa ny miteny hoe zay ny hirako, misy hira tsara ao am-piangonanao zay tena mba tiako zay mahatonga hivavaka. Jerenao va ny feon'ny ray ry malahelo fo, miantsoa aviavia modia ianao, nanatona anao mpanavitra ô ny olo mahantra ty inty aho, jereko ny feonao tompo, ry foko ry mpamonjy, mangetaheta aho, ny hirako izao ray be fity tsaro anay tokoa. Ireo dia mahatonga hivavaka. Ary rehefa miangona atsika, mivory dia mihira manome voninahitra an'Andriamanitra, midera sy mankalaza azy. Dia ngamba isy teny aminareo anao hoe sady nge azo ataona izanay zay, tsy voatery hoe any am-piangonana rery sa manao akory. Mety marina zany. Ary eo indrindra ty Hebreo 10 ty, toko 10 ty, raha mamaky an'io anao dia mahita tsara aho. Taloha moa ny fitaom-pivavahana dia manatona anao dia mivavaka dia talohan'i Jesosy zany manao fisoronana mipisorona, mamono zao, manao famelan-keloka ka tsy maintsy tonga any ianao zany isaky ny sabata dia tonga manao izay fanatitra zay dia fanoloran-tenanao, fanadiovananao. Io amin'io Hebreo 10 dia toko 10 dia efa voalaza hoe indray mandeha vitan'i Jesosy ny famonjenantsika teo amin'ny hazo fijaliana, ary tsika dia afaka miresaka mivantana amin'Andriamanitra. Zay voavelaheloko tsika noho ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Zava-dehibe zay, ary zay mahatonga antsika hivavaka. Ka raha manao fotoam-bavaka ianao, na amin'ny fomba manao ahoana, na amin'ny fomba manao ahoana, na mpitaindavitra zany na mivantana izany, dia mety daholo zany. Tsy voatery hoe amin'ny trano fiangonana irerisika fa azo atao miara-mivavaka n'aiza n'aiza misy atsika. Io Hebreo toko 10 milaza an'io. Vakio io toko 10 fa zava-dehibe io. Indraindray nefa Satana dia miasa mahery ao anatintsika ao. Raha tany Papua New Guinea dia nisy ray aman-dreny olon-tsotra nanao fampianarana dia nisy ozy fivorian'ny devoly, fivorian'ny Satana. Dia hoy zao mba hafa koa zay fivorian'ny Satana. Dia hoe mihamarito ny kristianina tony ka inona ny ataontsika? Dia hoy ny ray hoe tsotra zany, masaho ny zavatra atao isaky ny sabotsy ala. Sefy mandeha mibaly agny tanora reo, vocal, peraka avy agny amin'ny 2 maraigna matory mandrapahandro ny andro. Dia mety zay, hevitra mety zay ozy ny anankiray dia ozy ndray mety hety amin'ny sasany zay, mety tsy mety amin'ny rehetra. Inona ary? Ataovy kamo izy isaky lahady, kamo matory atoandro. Dia ao izy tsy mandeha, tonga ny fotoana hivavahana dia marary loha, reraka tsy izay mihitsy no tsy hivavahana rehetra. Dia hoy ny anankiray hoe ity ny tena izy. Aleo izy hivavaka agny fa andaotsika hiasa ao amin'ny sainy ao rehefa tonga any am-piangonana izy, tsy concentré amin'ny rehetrarehetra zay zavatra mitranga ao fa da laitsika ny sainy, ahodikoditsika, mijery à gauche, mijery à droite, ary koa misalasala amin'izay ten'Andriamanitra lazaina. Direct ry zareo. Zay zany version ny any Papou zay, ny any Papou New Guinea hoe
betsaka ny miangona tonga am-piangonana nefa varim-bariana ny sasany. Fa rehefa tonga taty Amerika indray dia misy tantara anankiray zay eny azoko lazaina ihany le izy na dia tsy dia mety amin'ny contexte antsika azy. Fa ity zany dia niteny le tonga ny reniny zany amohany zany voazy anao fa andeha hiangona. Dia ozy le zanany tsy te hiangona androany. Dia hoe fa nahoana? Roa ny antony. Voalohany, izaho tsy tiandry zareo, ary ny faharoa, izaho koa tsy tiandreo. Dia hoy ny reniny hentitra, voazy anao. Antony roa. Voalohany, alahady androany. Faharoa, ianao ny pastora. Ka teo dia nitsangana le pastora dia nandeha. Misy antony maro zany mahatonga atsika indraindray hoe amin'ny fandehanana am-piangonana, fotoam-pivavahana sy ny sisa. Entre parenthèse iny satria efa ho atsasakadiny kely aho zay no niteny ka dia mba tiako nareo hiala sasatra kely. Ity fivavahana ity zay hoe tsy any am-piangonana rery no afaka mivavaka. Io fa lazainy Jesosy io tamin'ny ilay vehivavy Samaritana anankiray. Raha hitanareo amin'ny bokin'ny Jaona toko 4, filazantsarany Jaona toko 4, zay misy tantarana Samaritana vehivavy ao, zay anisan'ny tantara lava indrindra zay amin'ny Baiboly zay nihaonan Jesosy tamin'ny olona anankiray. Vakio fa mahafinaritra io, tsara. Jaona toko 4 io. Fa any amin'ny 7:20 Jesosy dia nilaza hoe fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray, amin'ny fanahy sy ny fahamasinana. Fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Andriamanitra dia fanahy, izay mivavaka aminy dia mivavaka dia amin'ny tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ary io tsy voafehitra hoe amin'ny andro alahady ihany ianao no afaka mivavaka. Azonao atao io, tsy voafehitra hoe any am-piangonana ihany ianao no afaka mivavaka. Afaka mivavaka ianao, afaka mivory ianao, naizanaiza misy ianao. Fantatsika tsara ny teny Jesosy amin'ny Matthieu 7:20 hoe fa naizanaiza ny angonan'ny olona 2 na 3 amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Mazava ho azy fa ny ampitainana ny ampiasaina na anatrehana ny fotoam-bavaka dia zava-dehibe eo mason'Andriamanitra zany. Tsarovy tsara zany raha misy fotoam-bavaka anankiray dia zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra zany. Ny antony tsy tokony hoe hazahoantsika miaraka ao fa tena hoe famaritana mafy, fa ny famaritana imaso ny fanekena no ampitainy lavitra. Ny fomba izarantsika ny fotoan'ny bavaka izany. Fa ny tena votoatany mahatonga atsika hanohy ny fiaraha-mivavaka ho antsika dia araka ny Romanina toko 12 manao hoe ko amin'izany mangataka aminareo aho, 1 sy 2, rahalahy sy rahavavy keo noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotra reo ny tenanareo fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanomezam-panahy mety hataonareo zany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Eo zany le manosika atsika amin'ity fanompom-pivavahana ity, zava-dehibe ity, hoe nataotsika mba homendrika atsika zany, mangataka atsika ny fanahy masina mba hitadalana atsika isan'andro, hanome saina atsika, hanamasina atsika amin'ny fiainantsika,
azahoantsika manao an'izany fanatreana an'Andriamanitra amin'ny fotoam-bavaka izany. Ary dia hivoaka mpandresy isika satria Jesosy efa nandresy ny asany mahaizina rehetra hatramin'ny fahafatesana. Izany no raha antsika mivavaka tsy hahatonga antsika ho fiombonam-bavaka araka ny Timoty 2:4 2:4 andiny 2 sy Timoty 2:4 andiny 2 sy 4 mitoria ny teny mahazo toa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandresy lahatra, mampirotsia, mananara-mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Ireo ny zavatra ataontsika izany rehefa misy ny fotoam-bavaka iarahantsika. Ankoatr'izay nefa dia tsaroantsika tsara fa mandritry ny fotoam-bavaka ny asa famonjena nataon'i Jesosy. Izay ny zava-dehibe zay. Raha miara-mivavaka isika dia ao koa hatsiaro mandrakariva izany asa vitan'i Jesosy teo amin'ny asa fijaliana izany izay nentina hamonjena ny zanak'olombelona rehetra. Ampatsirovina antsika hanana fanantenana izay ananantsika izany tanteraka feno fa tsy sisy zavatra hafa akory. Eo le hoe fomba fanehoan'Andriamanitra na le hoe means of grace zany rehefa misy ny fiaraha-mivavaka, misy ny fitoriana ny ten'Andriamanitra, dia misy koa ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, na misy koa ny sakremantan'ny batisa, na misy ny sakremantan'ny fanasan'ny tompo. Raha tampam-ponigine zay dia isaky ny 3 volana ny fiangonana amin'ny toerana misy anay vao mandray. Satria somary ambanimbanivohitra zay le izy. Dia raha fa makary mivila nefa anay dia isaky ny andray mba isam-bolana ny fandraisana. Dia le ery amin'ny akaiky ny hôpitaly Luterana isaky ny 3 volana. Dia rehefa handray ianao dia ny asabotsy ianao tsy maintsy manao fanomana ny mpandray. Dia raisin'ny pastora ny anaranao. Ka raha tsy eo anao, raha tsy misoratra ao anao ka tonga handray ny alahady azafady fa tsy teo anao maly. Dia milahatra anay izany dia za olona indray miasa sabotsy tonga eo da dokotera anao tsy teto maly fa tsy maninona fa ianao olona niasa amin'ny hôpitaly ka dia omeko ihany. Dia hoy izy hoe ty moa Jesosy manasa ao tonga fa raha ianao nanasa angamba dia asa mety tsy tonga na tsy fantatro. Zay ny fitondrako azy zany. Andriamanitra no manasa amin'ny latabatra masina ny fanasan'ny tompo. Anehoan'Andriamanitra ny fitiavany, anehoan'Andriamanitra ny fambelan-keloka ho antsika, ampatsirovan'Andriamanitra antsika koa ny fananantsika ny fiainana mandrakizay. Ty Amerika dia isaky lahady, isaky miangona dia misy ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo. Tsy fantatro ny any amintsika tsirairay ihany fa io zava-dehibe io fiarahana latabatra amin'ny Jesosy io. Araky ny soratan'i Paoly amin'ny Korinthiana voalohany 1:20 andiny 20 manao hoe fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tomponareo mandra-piavana. Azo atao tsara zany ny mivavaka na mifanatrika na andavitra ka mandray ny fanasan'ny tompo. Antony manaraka zay tokony azahoantsika ny fiarahantsika miangona dia satria isika tsirairay no vatan'i Kristy. Ary samy manana ny talentany izay omen'Andriamanitra azy ny olona rehetra. Ireo rehefa miaraka ireo dia miaraka ao ny talenta, dia ny tavan-dralahy mandrangitra ny tavan-dralahy, ny tavan-dravavy mandrangitra ny tavan-dravavy. Miaraka ao raha misy zany io sahala amin'ny afo kitay io, afo kitay iray no ataonao maty misy ela. Fa raha miaraka eo ny afo kitay maromaro dia mirehitra tsara maro. Zay ny tokony hatsarovantsika ny fiarahana mivavaka, zava-dehibe eo an-tsen'Andriamanitra ny fiarahantsika mivavaka. Ho antsika tanora na ny olona rehetra raha miara-mivavaka antsika
na mivantana na mpitaindavitra dia ty zavatra ity no tokony esorintsika ao an-tsaitsika ao. Dia ny fanontaniana hoe inona moa zao no mba tombontsoa ho azoko raha miara-mivavaka ato sika. Zay dia tokony tsy ataontsika mihitsy zay. Inona no ho azoko ao raha mandeha ao aho. Eny mety fomba fiteny amin'ny zavatra hafa izany fa raha amin'ny resaka fivavahana no ny fahafantarantsika ny antony ivavahantsika dia tsy tokony ho ao zay. Fa izao kosa nefa ny tokony ao an-tsaitsika ao hoe inona no tombotsoa ho azony ny olona raha tonga ao aho mivavaka. Ianao zany lasa fahasoavana. Ianao zany na dia tanora ianao, na dia zaza ianao, na dia antitra ianao, manana ny fanan'Andriamanitra ianao, dia ahoana ny fomba izaranao an'izany. Ianao zany lasa ho an'ny olona izay manatrika eo dia lasa fampahirezana na fahitananao fotsiny izy. Inona no hahatonga ny rahalahiko, ny anabaviko, inona ny hahatonga ny rahavaviko, ny anadahako hanampiako azy ao amin'ny Tompo. Aza mieritreritra hoe tanora anao dia tsy manana anjara amin'izany fa andry zareo zokonzokony io zany na andry zareo komity zany na andry zareo pastor. No, atsika rehetra izany. Tsika dia voafidin'Andriamanitra, nomeny fanahy masina afaka mizara tsara izany fitiavan'Andriamanitra zany amin'ny rehetra amin'ny fiainanao, amin'ny fomba ataonao, indrindra amin'ny fiarahantsika miara-mivavaka. Satria ny fanahy masina izay aotsika dia manavao antsika isan'andro izy io. Ka raha manatrika ny fitaom-pivavahana anao na mpitaindavitra io dia tokony ho fahasoavana ho an'ny olona hafa ny fisianao ao. Tsarovy izay teny anankiray izay. Ny fahatongavanao ao dia fahasoavana ho an'ny hafa. Efa mamaraparana ihany aho ka dia heveriko fa io fampitandavitra io dia ny fiarahantsika mivavaka dia tombony lehibe io, indrindra taorian'ity Covid ity. Heveriko fa ny fiangonana amin'izao fotoana izao dia tokony hanao an'io. Na misy azy, na tonga miverina aza ny olona dia tokony hisy foana io fampitaindavitra ny fitaom-pivavahana io azohan'ny olona miara mivavaka. Na izy ohatra any an-trano tsy afaka manatrika. Aty aminay moa io dia tena tsy maintsy atao. Any amintsika kosa mety sarotra na ny fifandraisana na ny internet connexion na ny tsy fantatro. Fa raha fa misy ny tokony hanaovantsika an'izany amin'ny mahafiangonantsika dia ataovy fa zava-dehibe eo. Ary anisan'ny fitaovana iasan'Andriamanitra hampitainy ny filazantsarany amin'ny olona rehetra. Ka dia tsy zavatra kely io fa tena zavatra lehibe. Ary azoko lazaina mihitsy zao hoe nanatombony ny zavatra pozitiva tamin'ity Covid ity dia ny fisian'io voalohany aloha dia ny hoe tsy afaka miangona ao am-piangonana ny olona dia any an-trano no miangona amin'ny alalan'ny fampitaina ny fitaom-pivavahana, ampitaindavitra ny fitaom-pivavahana dia afaka manatrika ihany ny olona. Manatrika satria ny fiangonana dia isika olona, isika no fiangonana fa tsy ny trano mpiangonana io. Io ny mety may io, mety rava io, mety lasa cyclone io, fa tsy io ny fiangonana fa isika kristianina no fiangonana. Ka dia aoka isika hazoto hiaraka hivavaka. Satria ao anatin'izany fiarahantsika mivavaka izany no ahatsiarovantsika ny asa nataon'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana ho famonjenantsika. Ao amin'izany fitaom-pivavahana zany ny fankahirezantsika, ao amin'izany fitaom-pivavahana zany no ahatonga antsika hiasan'Andriamanitra amin'ny fanovana ary indrindra ho fanomezam-pahasoavana ho an'ny
an'ny rahalahy sy anabavy, ho an'ny rahavavy sy ny anadahy ao amin'ny tompo. Ka dia tsarovy aza adiny fiarahantsika mivavaka mazotoa mandrakariva na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana fa Andriamanitra miaraka aminao. Amen. Receive the blessings. May the Lord our God, through our Son, His Son, Jesus Christ, bless you and keep you. May He strengthen you, protect you, provide for you, guide you, and most of all, bless you real good. Amen.
maneno danaje Kristi ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara hampandrosondroso fifitavana tsarako ZFLM full town maro fahatserovana t-shirt polo sweat capuche amin'ny endriny sy loko maro samihafa rehefa soa ny komandinao ao Antananarivo ao Fianarantsoa ao Ambatondrazaka ary ao Mahajanga.